Faly tafaraka aminao indray tena tompo lasy tompo vavy ato anatiny izao fampahalalam-baovao ny MBS izao materina hatrany ny fiarabanantsika rehetra izay manaraka izany ary manasanao tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Vaovao mifandraika amin'ny fifidianana solombavambahoaka hatrany ho isantarantsika ny fiarahana amin'izao alina izao tafatsangana ny QG boriboritany fahatelo Ankorondrano andrefana amin'izao tonga teny an-toerana ny candidat solombavambahoaka bodo natolotry ny antoko Team K25 androany nambarany ity candidat ity fa misokatra sady ho an'ny vahoaka panoana izay antoko izay ny QG aratsika ny fanadidiny noro fitiavana teo amin'ny sariny Erzo Rajaonarifony. Eto amin'ity QG vaovao ity no toerana voatokana ho ambom-piaonan'ireo mpanoana ny antoko Team K25 raha ho an'ny boriboritany fahatelo Ankorondrano andrefana no resaina. Tafajoro izany ankehitriny ka misokatra ho an'ny vahoaka sy ireo izay mikasa ny anoana ny candidat solombavambahoaka atolotry ny antoko Team K25 indrindra amin'izao ankatoko ny fifidianana solombavambahoaka izao. Misokatra androany ny ambohi-pionana zany QG quartier général eto Ankorondrano andrefana. Misy mpikambana efa manjatony ao anatin'io fikambana io panoana io fikambanany panoana io ary manatateraka zay etsika rehetra zay ho atao mikasika ny fampelezan-kevitra ho an'ny candidat laharana voalohany taritana Andriamatoa Feno Ralamomanana ary arahany bodo eo aoriana dia miaraka amin'ireo prailistra dia i Benja sy Richard. Tsara ny manamarika fa efa maro ireo mpanoana no vonona ny anoana sady ny candidat solombavambahoaka Team K25 araka izao hita amin'ny lisitra izao raha nambara ny candidat solombavambahoaka Team K25 bodo. De misokatra ary mandray an'ireo mpanoana rehetra zay mbola te ho avy satria be dia be izy ireo no resy lahatra ka te ho avy dia misokatra ny fisoratana anarana ho an'izay asa rehetra atao. Manamarika an'izao etsika izao dia ny fisian'ireo efa fandroany aloha marika fa efa fandroan'ny fiaonana androany tao anatin'ity QG ity de eo zany ireo fikambanana maro samihafa, fikambanana zokiolona, ny tanora de ireo reny zay tsy anasa ao ihany koa ireo zay miasa ary teo zany ny vaovao zay mpiara-dalana vaovao fa ao koa zany ireo mpiara-dalana efa teo foana niaraka tamin'ny président Ravalomanana amin'izay. Ankoatra izay, ny fanentanana ny olona ifidy no anisany asa andiany voalohany no tariny candidat solombavambahoaka bodo. Orian'izay dia hitohy hatrany ny fidinana ifotony amin'ny alalan'ny fitetezam-baravarana ny amin'ny fanentanana ny vahoaka. Manoloana ny fahasahiranan'ny mponina eny amin'ny faritra maro sy Ankatody niarany entana ny candidat roa amin'ny boriboritany faharoa Andrianarso Stanislas sy ny boriboritany fahaefatra Rambosalama Emilien nanamboatra ny lalana mampitohy ireo faritra roa ireo. Nidina ifotony niaraka tamin'ny mponina ny candidat avy amin'ny team ao amin'ny boriboritany fahaefatra androany sy nampafantatra ity foto-drafitra sa vonjimaika ity. Lorette Berton sy Manora Andriamalala no mitatitra ny andindin'izay. Godra be miaro rano maloto no fitsahan'ny mponina eto amin'ny fity lalana ity teo aloha, tsy maintsy miroboka amin'izany jiaby na mpianatra mbola katita kely aza. Lalana tsy maintsy lalovana sy ifamezivezen'ny mponina avy ao amin'ny boriboritany faharoa sy ny boriboritany fahaefatra izay mitohy eto amin'ny ity lalana ity izany, ao amin'ny fokontany Maroho sy Ankadito eny amin'ny faritra Tsimbazaza. Manoloana izay indrindra dia niaranentana ny candidat roa tonta natolotry ny team solombavambahoaka avy ao amin'ny boriboritany faharoa Andriamatoa Andrianarso Stanislas na Rastany sy ny avy ao amin'ny boriboritany fahaefatra Andriamatoa Rambosalama Emilien nanamboatra tetezakazo mirefy 400 metatra. Tafiditra amin'ny fanampianan'ny mponina amin'ny laharam-pahamiana eny fotony izao etsika izao fa tsy midika ho fisalovanana ny asan'ny mpanatanteraka akory. Ny fahitana zay sy fijerevana ny tombotsoan'ny vahoaka dia ny fanaraka ny tenanay ny candidat Rambosalama Emilien ato amin'ny boriboritany fahaefatra mitondra ny laharana fahaefatra sy ny candidat Andrianarso Stanislas avy amin'ny boriboritany faharoa mitondra ny laharana fahasivy niaraka
nanamboatra nyty lalanyty zay mirefy 100 metatra teo amin'ny efatrandro ny nanaovanay an'io lalana io a zay mariana eto fa fiteny azy hoe tsy mbola io ny tena izy fa natao provisoire fotsiny aloha amonjena ny anamavianana ny fasiaranan'ny olona zany. Tsy hijanona eo ny ezaka ho fanampiana ny mponina ao amin'ny boriboritany faefatra ho an'ny kandida Rambosalama Emilien fa tsy maintsy ampiana ny mponina eo amin'ny lafiny sosialy. Tsy azo zahampoana manko ny fahasairana ny vahoaka eny fotony. Iray ihany raha teo ny tanjona rehefa tonga eny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza dia ny hiady ny tombontsoa ny vahoaka izay soloany tena. De raha mahita teo fa ny mijaly tokoa ny olona amin'ny resaka fanasandamba zany de efa mifampiresahana koa zany mba zay ahoana ny fomba azahoan'ny olona fanasandamba sy WC public zay tena atao hoe antoko ny fahasalamana tokoa satria rehefa salama ny olona de afaka mampandroso ny vokotany. Ary manarak'izay de tena zava-dehibe tsika malagasy de tena raikim-po amin'ny tany de efa anisan'ny lara-pahamehana ho an'ny kandida Rambosalama Emilien ty amin'ny boriboritany faefatra koa zany mitondra larina faefatra ny fiarovana fanampianan'ny olona amin'ny fiarovana ny tany zay tany amin'ny malagasy fa tsy amin'ny vahiny akory. Afa-posahady amin'ny ezaka vitany kandida Rambosalama Emilien ny mponina ao amin'ny boriboritany faefatra ary mahatoky azy fa hitondra ny tenin'ny vahoaka tokoa eny amin'ny anteny meram-pirenena izy. De misaotra betsaka anazy koa tamin'ny lalana voatsy amperinandro akory ny tenenana anazy hoe mba niangavy ny lalana satria dobo-drano foana ny lalana ty ny ankizy mijaly de vetivety de efa vitany sahady le lalana ka isaorana betsaka anazy zany tompo. Ny zavikeliko de eo no mandeha ka de misaotra betsaka anazy tompo am'izay fahavitany lalana. Lalana aloha tsara satria mijaly mpianatra am'le mandeha mianatra la isanandro eo de fisiny fanamboarana an'io de tombontsoa be ho an'ny mpianatra sy ny mpiasa satria be da be ny olona mampiasa ny lalana io eto mpamatana nandrondra masorivo rehetra rehetra iny mampiasa ny dôly zay mandeha miasa rehetra. Fanandritra izay fidinana ifotony nataon'ny kandida solombavambahoaka Team K25 teny amin'ny fokotany maro androany izay dia nanararoatra ny laza ny etaetany sy ny fasairanana tena lara-pahamehana ho azy ireo ny mponina. Arahantsika hatrany ny fanadihadian'ny Lorette Berton sy Manora Andriamalala. Mampitaintena ny mponina eny amin'ny faritra Tsimbazaza sy ny manodidina iny ny tsy fandriam-pahalemana saika isaka amin'ny matonaly. Efa nitondrany kandida Rambosalama Emilien vahaolana vonjimaika izany hoy ireo mponina ary mbola manantena ny fitohizana izany tsaratsara kokoa izy ireo. Nitondra ny etaetany ihany koa ireo renim-pianakaviana momba ny toeram-panasana lamba izay lahara-pahamehana ho azy ireo satria izay no velon-tena ny ankamaroan'ny mponina eny an-toerana. Misy tsy fandriam-pahalemana satria hitanareo any le lalana moa io ratsy io afaka mitsolotsolika any le olona ratsy manao ny asa ratsy de manarak'izay koa le maizina be le aty aminay ity zany efa niteneny teko fa ho atao zany le takataka moa anaovana ampazava le lalana le zava-dehibe aminay zany rehetrarehetra zany. Nenay aloha le olona tena sedraina hoe eo amin'le resaka bassin zao tena mampijaly anay nefa amin'izay mbola le tany mbola tsy mahita. Rehefa avy ny orana difitra daholo ireo tanàna rehetrarehetra ambany rehetrarehetra tany Akaditohatra ny sisiny ampamatana iny amin'ny kanaly iny nivoaka ny Akadimboka iny tena marary ny olona teny ary mampijaly ny olona isan'andro maro mahatonga nytony lalana tony tapakoatra satria tsy mivoaka le rano. Ny hainy etaeta sy ny faniriany ireo vahoaka ny kandida solombavambahoaka natolotry ny antoko sy ny vovonana tiako Madagasikara sy ny K25 ao amin'ny boriboritany faefatra ary nampanantena ny hitondra vahaolana vonjimaika aloha amin'izao ary lavitrezaka rehefa tafita soamantsara ny fifidianana solombavambahoaka ny tenany. Vaovao ny commune Antananarivo renivohitra Kosay indray hanomboka rahampitso de ikisaka sy ilamina avokoa ireo fiara fitateram-bahoaka izay manana fiantsonana eo Analakely raha nambarany avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra tanjona ny ampirindra ny fifamoivoizana raha eo ihany koa ny filaminam-bahoaka eto Antananarivo mandritra ny fankalazana ny fetin'ny Pasia 2024 ity. Mitatitra ny vaovao Germaine Menjanahary sy Manora Andriamalala. Izy ny fandaminana vaovao horaisy ny commune Antananarivo renivohitra sy ireo mpitandro filaminana izay ahitana ny polisy nasionaly
sy ny polisy munisipaly ary ny boriboritany rehetra amin'ny fandaminana ny fifamoivoizana eto andrenivohitra ho an'ny fetin'ny paska mba isoroana ny fitoanana eo afovoanina Analakely sy ahafany ny tsirairay manao paska milamina dia iisaka ivelany afovoan'ny tanàna avokoa ny terminus na ny fiantsonan'ireo fiara fitateram-bahoaka manana fiantsonana eo Analakely manomboka rampitso alarobia voakasika izany ny taxi be 330 amzato ny 730 amzato ny 830 amzato isy ihany koa ny fandaminana ny fifamoivoizana amin'ny faritra 720 hektara iny sy isotry ajaina ny ora fivezivezen'ny sarety ny fanesorana sy ny fampidirana ireo mpivarotra ao anatin'ny sena mikasika indrindra ny andaminana fifamoivoizana eto Antananarivo eto amin'ny centre-ville amin'izao andro fety zao kanefa efa nafahana sady mijery ny amin'izay mety fanamboarana fifamoivoizana amin'ny fotoana manaraka rehetra fa ny akaiky indrindra zany manomboka amin'ny alarobia dia isy ny fipetraraisina toy ny fanao isan-taona mikasika ny fivezivezen'ireo fiarakodia eto Analakely indrindrindrindra fa ireo fitateram-bahoaka izay miazo an'ity faritra vao Analakely ity zany dia isy fanamboarana fifamoivoizana izy ireo mba tsy teraka fampiasana fiarakodia be loatra eto ampovoan'ny tanàna Antananarivo misy ihany koa ireo fepetra izay horaisina ny amin'ireo lalana manodidina ity Analakely ity toy ny fanaovana double voie zany ny ampahandarana sasatsasany ary fanamboarana circulation mba ahafahana misoroka arak'izay azo atao ny fitohanana izay efa iainantsika fony isan-taona mandritra ny andro fety tahaka izao ankoatra ny eto Analakely zany dia isy ny fepetra horaisina mikasika ny fiantsonana eo anosy manoloana ny sena isy ny fepetra horaisina mahakasika ny fifamoivoizana manodidina nakazo tokana Tsahabe ary ny route circulaire ary manaraka izany ihany koa ny eny Akady Fotsy sy ny eto Behoririka sy Antanimena ireo moa zany dia mba ahafahantsika mampiasa lalana rehetra miomana sahady ny amin'izay fandaminana tsy maintsy atao mba tsy hiteraka fitohanana be loatra ny mivoaka an'ity faritra eto amin'ny Analakely ity ny alarobia izao no anomboka izao asa fandaminana vaovao sy ny fifamoivoizana noho ny fetin'ny paska izao araka ny nambarany talen'ny fitaterana sy ny fivezivezena antanandehibe eo anivony commune Antananarivo renivohitra Andriamatoa Landy Ravelson tanjona ny ilaminan'ny ponina Antananarivo tanteraka amin'izao fetin'ny paska 7 izao manentana trano moa ny avy eo anivony commune Antananarivo renivohitra mba anaja ny fifandaminana ny tsirairay Ijanao amin'izay vaovao eo anivony commune Antananarivo renivohitra izay hatrany isika nanomboka omaly ny fanamboarana ny fantsona lehibe ambanin'ny lalana Andrenampoinimerina izay mirefy 900 metatra tetika asa piahana ny programme intégré d'assainissement Antananarivo ary vatsiny AFD sy ny vondrona européenne vola izy ity aritra roa volana mahery kely moa izany tetika asa izany tsy raha ny fanazavana Germaine Menjanary sy Manora Andriamalala omaly fa 20 ny volana aprily no nanomboana ny asa fanamboarana ilay fantsona lehibe eo ambanin'ny lalana Andrenampoinimerina izay ivarinandrano maloto avy eny anivony tokantrano manodidina Analakely fantsona lehibe manana savaivo 2.5 metatra ary mirefy eo amin'ny 900 metatra eo izay ao anatin'ny tetikasa PAA na ny programme intégré d'assainissement Antananarivo Iarahan'ny fanjakana foibe sy ny commune Antananarivo renivohitra miasa izy io izay vatsiny AFD sy ny Union Européenne vola ary ny orinasa sozay asa tonoma kosa no manatanteraka izany manomboka eo amin'ny stèle sida andona Analakely ary mifarana eo manoloana ny lycée Bervelo izany asa izany ary mety ahatra roa volana mahery eo raha ny fahanazavana raha araky ny voalazany manampahaizana dia efa antitra tanteraka ny fantsona ao ambanin'ity arabe Andrenampoinimerina ity ka izany no mahatonga ny fiotsahan'ny lalana matetika fa hita eto andrenivohitra ankoatra izay dia tsikatra ihany koa fa io fahasimban'ny fantsona io no mahatonga ny fiakaran'ny rano eo Analakely sy ny manodidina rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra izy io zany moa mariana fa efa tamin'ny andro fanjanahantany no nanamboarana an'io zay tsisy ny kitihana anazy fa zao ndray zany zay vao namboarina ny lalana misy ny eto
tondradrano eto amintsika reto zany tombontsoa azo amin'io moa zany voalohany indrindra dia ny rika rehetrarehetra avy any ambony a hiditra ao daholy hatreto mantsy izy zany zao mety ho tsetsina any ao tsy fantatra mihitsy zay fandehany ao fa mbola tsisy nahita fa dia ilatsaka ao daholy varinao daholy zany ny rano rehetrarehetra anena ny tondradrano zay a na nala azy tanteraka mihitsy dia manentana zany zay eto amin'ny commune maraka ny fitentsika azy moa hoe mila ny fandraisan-tanany fanologan-tanany rehetrarehetra indrindra mivarotra zany mba atsapa le zavatra atao zany hoe miangezan'ny asa atao ao fa io zany tena hoe tombontsoa atsika rehetrarehetra mihitsy hoe ialana mitondra-drano rehetrarehetra hatrany amin'ny tanàna iva rehetrarehetra any mahafaky io daholy raha araky ny nambara ny tompony andraikitra ny tsena avy eo anivony boriboritany voalohany dia mizotra mpilaminana ny fanamboana ny asa satria dia efa samy mahafantatra ny fisian'izao asa izao avokoa ireo mpampiasa ny lalana indrindra fa ny mpivarotra satria dia efa misy atrany ny serasera sy ny fampafantarana izany natao azy ireo andeha tsikelikely ny fanatanterana ny asa manentana ny mponina atrany avy eo anivony commune Antananarivo renivohitra fa samy anaraka ny fandaminana ary samy andray ny andraikitra tandrify azy satria tombontsoa lehibe ho an'ny mponina ny fahavitan'ity asa ity. Eo amin'ny vaovaon'ny trangam-piarahamonina mifandray amin'ny tsy fandriam-pahalemana kosa indray voasambotra ny polisy misahana ny eloka behivavy ny lehilahy iray voalaza fa tompon'ilay moto nampiasain'ireo jiolahy tamin'ny fanafiana ny fiarabe ny Brinks teny bypass ny sabotsy lasa teo karoana fatraka kosa ireo jiolahy izay tafatsoaka amin'izao fotoana izao noro fitiavana nanangona ny vaovao. taoriny ny tranga fanafian'ny jiolahy teny ambohy manambola garotiary fisandratana ny farany herinandro teo voasambotry ny polisy avy hatrany misana ny eloka behivavy ny lehilahy iray nindray sikombakomba tamin'ireo jiolahy nandroba ny fiarabe mpitatitra vola any orinasa Brinks. Araka loharanom-baovao azo, io lehilahy io no tompony moto nanaovan'ireo jiolahy ny asa ratsiny tamin'io andro ny asabotsy io. Tsara ny mampafantatra fa efa voatonotona tamin'ny resaka fanafiana sinoa teny Masay ny volana Desambra 2024 io lehilahy tratra io. Manoloana izany, nilaza ny polisy fa tsy maintsy roso amin'ny famotorana mikasika ilay raharaha fanafiana teratany sinoa ny zandary izay nahavoatonotona ilay lehilahy tratra. Tsy vitan'izay ihany fa avy hatrany dia atolotra atao famotorana ihany koa mahakasika ity raharaha fanafiana ny fiaraben'ny Brinks mpitatitra vola ity. Fa itoy hatrany ny fanadiadiana sy ny fikaroana ireo jiolahy tafaporitsaka taoriny ny fanafiana. Nitoy androany maraina ny fitokonana nataon'ireo mpianatra eny anivony anjery mantolo teny Akatso ary nitoy tamin'ny fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ireo mpianatra izany. Ny afara tamin'ny fanapoahana bomba mandatsa-dranomaso izay nataon'ny mpitandro filaminana moa nietsika nataon'ireo mpianatra ireo. Tsy injary natao anatin'ny faritry ny université ireo mpianatra izay nanao ny fitokonana fa nidina teny an-dalambe ary nanao ny fanakanan-dalana sy nandoro kodiaran'ny fiara. Nikatona avokoa moa ny fivarotana teny amin'ny manodidina noho ny taotry ny mpivarotra ary tsy afaka ny famezivezy ihany koa ireo fiara. Voatery nidina teny an-toerana ny mpitandro filaminana ary nitoraka bomba mandatsa-dranomaso nanaparitaka ireo mpitobokina. Lafim-baovao hafa kosa indray manatanteraka atrikasa etsy amin'ny Le Pavé Antaninarenina mandritra ny 3 andro ny fikambanan'ny vehivavy trapahasembanana eto Madagasikara. Nomezana traikefa sy fahaiza-manao ho an'ireo vehivavy trapahasembanana izy io ary andiniana ny fomba ampiarana ny lalàna momba azy ireo. Betsaka mantsy ny olana izay sedrain'izy ireo eo anivon'ireny fiarahamonina misy azy ireny. Lorette Berton Manora Andriamalala. Azo sokajiana ho teboka roa lehibe ny olana sedrainy manangitra pahasembanana raha ny eto Madagasikara no ambara. Eo amin'ny fitadiavana asa sy eo anivony fiarahamonina amin'ny ankapobeny. Raisin'ny fiarahamonina ho vesatra manko ny olona trapahasembanana ary ahilikilika izy ireny. Mafy kokoa izay faniliana izay ho an'ny manangy raha mihoatra amin'ny lehilahy indrindra fa ireo trapahasembanana.
ny vehivavy eto Madagasikara moa zany aloha dia tahaka ny firenena rehetra hoe misy ny mponina manana fahasembanana lahy sy vavy. Raha ho anay vehivavy manana fahasembanana dia hita zany hoe hiaran'ny fanavakavahana indroa taona ny vehivavy sembana voalohany amin'ny vehivavy anay ary faharoa amin'ny olona manana fahasembanana anay. Ary izany fanavakavahana izany dia hita kokoa eo amin'ny sehatra anankiroa dia ny sehatry ny asa sy ny sehatry ny fahasalamana ara-pananahana. Misy ihany ny lalàna mamaritra ny zon'ny olona tra-pahasembanana eto Madagasikara sy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ity farany izay nosony avy ny fanjakana malagasy, saingy tsy voahaja izany raha ny zava-misy eto antoerana hatrany. Manano sarotra ohatra ho an'ny olona tra-pahasembanana ny mitady asa raha oharina amin'ny olona izay tsy manana kilema. Izany indrindra no antony nanaovana izao atrikasa izao raha ny nambara ny filoha nasionaly ny vehivavy tra-pahasembanana eto Madagasikara. Ny tanjon'le atrikasa dia ny anamorana ny fidiran'ny vehivavy sembana eo amin'ny sehatry ny asa. Mandritra n'le 3 andro zany dia ho avy eto amin'ny toetoerana ity ary fandimby hitafatafa sy zaratraikefa aminay ny mpiantsehatra rehetra zany eo amin'ny tontolon'ny asa ary ezaka hitady vaholana miaraka aminay vehivavy sembana ny amin'ny hoe ahoana ny fomba hanomezana asa zany ny vehivavy manana fahasembanana atao amin'ny afamina. Nanomboka ny any talata 20 ny volana Aprily ity atrikasa ity ary tsy farana ratsy amin'ny alakamisy 20 ny volana Aprily avy izao. Tsy ivina fa misandrahaka amina faritra 15 manerana ny Madagasikara ny AFAM, Association des femmes handicapées de Madagascar. Ka manana solotena roa avy ireo AFAM isa-paritra ireo mandray anjara amin'izao atrikasa izao. Tapitra indray ny fotoana ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany sy mamy fotoananao indray ho amin'ny rampitso veloma tompoko.